dia faly miarabantsika mpanaraka ny serasera 3 minitra androandray. Ny zavatra resako andray dia eritreritra vokatry ny resaka nataon'ny Prime Ministre Canadiana tamin'iny francophonie iny, mikasika indrindra ny zony ireo homosexuel sy ny trans, izay nolazainy hoe mila hajaina daholo ny zoan'ny olona rehetrarehetra ka anisan'ny tsy manaja n'izany zo izany tsika malagasy. Tiako tenena aminy fotsiny hoe tena malagasy dia tena manaja ny zoan'izy ireny ny rehetrarehetra mihitsy. Raha ohatra ka tsy manaja ny zoan'ny homosexuel dia mety hoe mitovy lanja amin'ny tsy fanajan'ny malagasy ny zoan'ireo gadra politika mahantra kamboty ka fa tsy misy manavaka manokana hoe ny zoan'ny homosexuel ihany tsy hajaina fa ny zoan'ny hafa hajaina. Fa na izany na tsy izany dia efa nresako tao amin'ny Facebook ary nisy ady hevitra be ao mbola mitoy ao hatramin'izao ary fa amiko dia tsy ao anatin'ny kolontsain'ny malagasy izany hoe homosexuel izany, tsy mbola nisy mihitsy ny resaka tao anatin'ny kabary na haiteny na isoratra na ohabolana malagasy misy miresaka an'izany. Zavatra anakory izany mety mitranga na tsy nisy an'izany tamin'ny malagasy izay mampisalasala ihany, na tsy mivaky malagasy aloha izany hoe tsy manenjika izy ataony ohatran'ny olona tsotra rehetrarehetra izany. Ka hoy hoe raha tena soatavina malagasy dia tsy nisy fanenjehana izany. Ny mpamosavy, ny mpangalatra, ny mpanorika no nenjehana, ny rafilahy na ny rafivavy no tondrona molotra sy ny ohatran'izany, ny mpijangajanga koa nefany voateny. Ka hoy hoe na tsy nisy homosexuel tamin'izany fotoana izany na tena tsy nanenjika an'ireny ny malagasy fa nanaja azy ohatran'ny olona rehetrarehetra. Izay izany indray voalohany indrindra. Ka maninona ary amin'izao no manjary miteraka polemika be hoe tsy manaja ny zoan'ireny ny malagasy. Toy hoe sao kosa dia mbola tsy zakan'ny malagasy ihany koa izy amin'izao fotoana. Tsy ny hoe hétérosexuel tsy mahazaka anazy fa le homosexuel mihitsy sao dia tsy zakany zareo ny maha homosexuel anazy satria mantsy raha jerevana ny akamaroan'ny homosexuel any Madagasikara dia ny ahafantarana azy homosexuel dia manindraindra ilay resaka hoe sexe ao anatin'ilay homosexuel, kanefa raha ohatra ka izany homosexuel izany tokony hoe maha olona anao izany, tokony maha homosexuel anao fa tsy hoe ianao te hiaraka amin'ny vehivavy na ianao te hiaraka amin'ny lehilahy. Tsy izay mihitsy. Ohatran'ny olona hétérosexuel any io, tsy hoe vao mifoha ianao dia mieritreritra hoe andeha hanenjika vehivavy raha ohatra ka lehilahy na hoe lehilahy dia vehivavy dia andeha hanenjika lehilahy. Tsy izay akory ny atao vao mifoha. Kanefa ny fahitana ny zavatra ataon'ny homosexuel izany mialatsiny amin'izay tsy ohatran'izany fa ohatran'ny hoe isaky miresaka aminy ianao dia resaka sexe foana. Ka izay ny anisan'ny zavatra anankiray hoe sao dia mba ny homosexuel koa no miprovoke an'ilay fankahalana satria tsy sakahalanao raha ohatra ianao ka mipetraka fotsiny amin'izao. Tsy tokony hoe misy provocation na hoe fiantsina izany na eo amin'ny ara-batana na eo amin'ny ara-toetra asehonao tahaka ny olona izay hétérosexuel ihany koa. Tsy tokony ampiseho zavatra mamoafady manoloana ny olom-pady manoloana ny zazakely. Misy ny lalàna momba ny fitondran-tena ihany koa Madagasikara tokony hatra izany na ho an'ny homosexuel na ho an'ny hétérosexuel, fa tsy hoe rehefa ny homosexuel ny ampiarana an'ilay lalàna dia hoe fanilikiliana sy fanavakavahana izany. Dia izay mbola azontsika toy izany resaka fa 3 minitra ihany moa no fotoanako amin'ity serasera 3 minitra ity dia azontsika toy izany amin'ny toerana hafa izy na amin'ny commentaire eto ambany. Veloma daholo indray misaotra tompoko.